Vaovao hafa tanteraka kosa indray no foana nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay nitanterahana ny alarobia lasa teo ny plateforme Durand Wash ka ny fanjakana amin'izao fotoana izao no mandray antanana ny politika mahakasika ny fampananana rano fisotro madio raha ny fanazavana izay noentin'ny ministry ny rano, ny angovo ary ny akoranafo. Eto dia manararaotra zany fanapahan-kevitra niraisin'ny mitatitra amintsika ny fanapahan-kevitra niraisin'ny gouvernemanta malagasy tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny alarobia teo dia ny fanafoanana n'ilay atao hoe plateforme Durand Wash. Ny anton'izany dia mba andraisan'ny fanjakana malagasy an-tanana tanteraka ny fitantanana ny politika mpanjakana eo amin'ny resaka famatsiana rano na le ataontsika hoe adduction d'eau. Ny Durand Wash moa zany dia tamin'ny fotoan'andro ny mbola tsy nisy ministeran'ny rano na ny fitenenana akory azany hoe rano anatin'ny anaran'ny ministera fa mbola tamin'ny andro ny ministera ny énergie mine izany dia satria efa nanao soni isika nireo OMD tamin'izany fotoan'andro zany le objectif du millénaire tamin'izany dia tsy maintsy natao zany zay fana mandray antanana ny fikarakarana sy famolavolana ny politika entina mamatsy rano sy mikarakara ny fidiovana ary ny fanadiovana teto amin'ny firenena. Efa nitsangana nefa ny ministeran'ny rano tamin'ny fa 20 dia tamin'ny 20 ka hatramin'izao zany dia lasa misy mpamorona politika mpanjakana anankiroa teto amin'ny firenena. Ministera zay omen'ny lalam-panorenana zay fahefany zay lasa mitsinjaran'izay eo amin'ny Durand Wash dia zay zavatra zay tsy mety eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy fanatrarana andreo tanjon'ireo satria ny politika zany fampandrosoana sy ny politika mpanjakana dia ny fanjakany zany ary tsy fampizarany ary tsy azo ny anatenany anizanizy. Ondry zay zany dia novaina kosa ny organigramme ministère dia natsangana ny direction de la coopération et du partenariat dia ny engagement ndraisin'ny ministre mihitsy za tenako mihitsy no mandray an'izay engagement zay hoe ametraka kosa plateforme de dialogue et d'échange